Salama daholo androany sika dia indondray raha hiresaka ny mahakasika ny fandraisana anjara an'ireo député indrindra fa ireo député any amin'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao izay tena manao aintso zavatra mihitsiny ny manampy ny sosialim-bahoaka indrindra miezaka manakaiky an'izay vahoaka izay hatrany ireo solombavambahoaka izay voafidy tany amin'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao ka isany tena miavaka amin'izany ny député izay voafidy tao Port Berger tao tsy iza moa izay fa député Lekarany izay hita amin'izao fotoana izao fa tena manao aintso zavatra amin'izay fanampiana any sosialim-bahoaka izay indrindra fa ny fanampiana an'ireo mpianatra izay mandranty fianarana amin'ny université etsy ankilan'izay ihany koa dia nanome vola rotapitrisa ariary ireo komite dina malainkalatra na ny Besaboho tao Andrebavontsona ny vimpanina mahajanga soflera prinsia sy gouverneuran'ny faritra Sofia ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasatsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa isan'andro ito tsy ampendela moa isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary député Lekarany nanolotra vola sy vary 10,400 gony ho an'ny mpianatra zanaky ny Port Berger izay mandranty fianarana any Antsiranana mipetraka amin'ny toerana maharay mandreny azy hatrany ny solombavambahoaka voafidy tao Port Berger na Andriamatoa Rabemiany Olivier di Lekarany izay tsapa ny fahasahiran'ireo mpianatra mandranty fianarana any amin'ny anjerimanontolo izay lavitra ray aman-dreny ka notoloran'ny fanomezana izy ireo rehefa nandalo tany ny solotena hiraka avy taminy lela vola sarandalana sy vary 5,400 gony no natolotry ny solombavambahoaka ho an'ny mpianatry zanaky ny Port Berger izay mandranty fianarana ao amin'ny université Antsiranana ao ho fitsinjovana ireo mpianatra sy ray aman-dreny sahirana amin'izao fiatrehana ny fotoam-pavaritra izao izany sady nitsodrano azy ireo izy mba ho lasa lavitra amin'ny fianarana izay midika izany fa tsapa n'ity solombavambahoaka ity loatra ny mahazava-dehibe izany fianarana izany satria ny fianarana nilova tsara indrindra ary tsapany ihany koa fa tena manano sarotra ho an'ireo ray aman-dreny izay tambanivohitra no manohana any zanany izay mandranty fianarana amin'ny université izay ka izay nanosika azy amin'izao fanampiana bevata izay natolotry ny an'ireo mpianatra izay mandranty fianarana any amin'ny université any Antsiranana izao maromaroa ny tahaka an'itony solombavambahoaka ao Port Berger itony fa raha toa azy daholo ny rehetra amin'izay fanohanana ny mpianatra izay ataoko angambany fa tena hiroborobo ny sehatry ny fampianarana raha ho an'ny Madagasikara manokana no asiana resaka mbola député Lekarany hatrany nilaza izy fa aza atao sorona ny fiainam-bahoaka vahao ny olan'ny délestage ao Port Berger ho izy hatrany nampiakapeo momba ny fahasahiranana ateraky ny fahatapahan-jiro sy rano ao an-tapitananan'ny Port Berger ny solombavambahoaka Olivier Rabemiany na Lekarany tamin'iny andro ny 15 novambra iny aza atao sorona ny fiainam-bahoaka efa tafiakatra hatramin'ny arivo ny vidin-drano Iray bidon na zerikanina mavo hatreto mijaly ny vahoaka ato Port Berger nefa mba anisany naneho fitiavana sy ezaka tamin'ny fametrahana ny filoham-pirenena ihany ho ity solombavambahoaka ity raha nanaitra ny fitondram-panjakana mba hitady vahaolana haingana manoloana an'izany olana izany miantso vahoaka ho tony moa ity solombavambahoaka ity ary nilaza izy fa efa misy fampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra maro eo anivon'ny jirama efa misy teknisianina tonga ihany koa fa angatahana mba tsy hanao tsirambiny amin'ny asany fa sahirana loatra ny vahoaka manoloana an'izao olany jiro sy rano lava izay efa hita manerana ny nosy izao tsy ao Antananarivo renivohitra irery ihany araka izany no misedra an'izay olany jiro sy rano zay fa efa mihitatra manerana ny nosy izay olana izay amin'izao ankehitriny izao mbola any amin'ny faritra Sofia iny hatrany ao Andrebavontsona nomena vola rotapitrisa ariary ireo komite ny dina malainkalatra na Besaboho tany amin'izay tanàn'ny Andrebavontsona izay ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Port Berger Andriamatoa Rabemiany di Lekarany no nanolotra izany vola rotapitrisa ariary izany tamin'ny anaran'ny vimpanina mahajanga soflera prinsia sy ny gouverneuran'ny faritra Sofia mba hamatsiana azy ireo mandritra ny hetsika fampandriampahalemana any amin'ny faritra iny tany an-toerana nanome fiofanana ny lehiben'ny distrikany Nalalava sy ireo mpanolotsaina ny solombavambahoaka voafidy tao Nalalava nomena toromarika ny zarakaratra mahampikambana ihany koa izy ireo mba tsy hisy ny fioaram-pefy na mety ho fanararaotana anatin'ny fikambanana
na tsy mbola afaka mivezivezy mitety ireo commune matetika ny député soflera Prince dia mandefa ireo mpanolotsaina sy ny assistant parlementaire ny hany izy manoloana anireo olana sy ny filany vahoaka eny fotony. Hita taratra fa mihatitra amanaina ary mahavelombolo ny ezaka ataon'ny fokon'olona izay mivondrona anatin'ny firaisan-kina ho fampandrina ny fahalemana ka tsy maintsy ampina ho iatrany solombavam-bahoaka Soflera Prince raha nilaza ny tenin'ny fo izy manoloana an'izay hetsika amin'ny fampatri-pahalemana any an-toerana izay. Midika izany fa tsy mitazam-potsiny ireo mpitondra rehetra any amin'ny faritran'ny Sofia iny manoloana an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay nahitana fitarana tato ato izay ary tsy miravoravo tanana izy ireo avy hatrany dia mandray fepetra amin'izay hetsika rehetra tokony hatao mba hampandrinana ny fahalemana izay any amin'ny faritran'ny Sofia iny satria ny fandriam-pahalemana dia isan'ny fototra iray lehibe iankina ny fivoaran'ny faritra tsirairay ary ny tanàna mandry fahalemana dia vahoaka milamina ary ihany koa miaina ampilaminana ao anatin'izay fiarina izay. Tany mandry tsara indray dia nisy tranga hafahafa izay nanaitra ny be sy ny maro moa nahita azy sy naheno an'ity tranga izay niseho tao mandry tsara ity raha tamin'ity herinandro ity. Ny 9 novambra 2024 teo no voalaza fa maty noho ny aretina nahazo azy ity tovolahy izay 17 taona monja ity tao mandry tsara tao ka nanaovana fombafomba nampandroina ary norakofana lamba na safodrazana rehefa aveo dia nitomaniny ny fianakaviany ary niambenana. Tsy mbola vita formole kosa satria somary ambanivohitra ihany no misy an'ity fokotany Ambalatsirova commune Tsaratanàna distrikany mandry tsara ity. Tokony misasaky ny alina nandrisan'ny fiambenana izy ny kohaka sy ny fohaka taitra avokoa ny fokon'olona misy ireo nandositra fa ny tompokavana sasany kosa nijanona ary nijery izay nataony. No entina namonjy haingana ny toeram-pitsaboana ity farany ka sitrana soamantsara ary velona afaka mivezivezy izy amin'izao fotoana izao. Tany mandry tsara moa no nahitana an'ity tovolahy izay ny foha tampoka tamin'ity fatiny ity izay no heveriny be sy ny maro efa maty ary niambenana tao Ambalatsirova tany mandry tsara izay. Izao moa izany ilay antsoina hoe nitsangana tamin'ny maty angambany. Raha ho an'ireo mpino kristianina izao dia mety ho lazain'izy ireo fa izao ndray ilay hoe tonga ny Jesosy Kristy hoy izy ireo ary mety misy ndray hilaza fa apôstôly io hoy ireo sasany izay vantany vao mahare sy mahita an'izay olona efa maty rehefa aveo dia velona tampoka izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.